Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao talata maraina fa 5 volana marsa izao. Fifaliana ao anay hatrany ihany koa ny mizaran'ny ten'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Dia ny irina dia tombo fahalalana, indrindra tombo finoana amin'ny tompo isika isanandro ka ahery hitraka mandrakariva ary ahatsiaro fa olona voadaty koa. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka. Irenay tsara andrizo-danitro mbola velom-pisaorana anao izay noho ny amin'ny fitahinao, noho ny amin'ny fitantananao, noho ny amin'ny fankairezanao. Mangataka aminao izay mba hiteny manoloana anay indray ianao amin'ity maraina ity, ka tsy ho mandalo fotsiny ihany na ho lany fotsiny ihany na ny fotoana izay anananay an'io fa tianay raha hiarahana aminao amin'ity maraina ity alohan'ny hanaovana ny zavatra rehetra. Amin'anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny fitondran'Andriamanitra mahavonjy. Nalaina amin'ny Romanina 9:20 manao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voaantso araka ny fikasany rahateo. Amen. Raha antsoina hiaritra fitsapana isika dia maneho izany fa mahita zava-tsarobidy ao amintsika izay tiana ampitombony ny Tompo Jesosy. Raha tsy mahita ninonina ao amintsika izay azahoana manome voninahitra ny anarany manko izy dia tsy handany fotoana hanamboarana antsika mihitsy. Tsy ny vato tsy misy vidiny no alefany ao anaty fatana fandrindrehana akorany, fa ny volamena sarobidy izay ny dioviny. Naoviana Andriamanitra dia tsy mitarika ny zanany amin'ny fomba hafa noho izay nofidian'izy ireo hitarihany azy. Raha ny eto hitany ny fiafarana hatramin'ny fiantombohana ka fatany ny voninahitry ny fikasana izay tanterahan'izy ireo satria mpiara-miasa aminy izy. Izay rehetra nahavery hevitra antsika tamin'ny fitondran'Andriamanitra dia hiarihary amin'izay ary ny zavatra sarom-patarana dia ho voazava. Ho velarina eo anoloantsika izay zava-miafina momba ny fahasoavana. Firindrana tonga lafatra sy mahateo-tia no hitantsika eo amin'izay tsy nahitany fisainantsika voafetra afa-tsy ny fahaverezan-kevitra sy fampanantenana tsy tanteraka. Ho fantatsika amin'izay fa fitiavana tsy misy fetra no nampisy an'ireo fanandramana izay tena hitantsika hoe mafy indrindra no nanatrehana azy. Izay voton'ny fanahy Kristy dia mitoetra ao amin'ny Kristy. Tsy famelezana no kendrena avoa azy. Izany dia mianjera amin'ny mpamonjy izay manodidina azy amin'ny fanatrehany. N'inon'inona tonga aminy dia avy amin'ny Kristy. Tsy ilainy akory ny hanohitra ny ratsy fa i Kristy ny fiarovana azy. Tsy misy zavatra mahazo mikasika azy afa-tsy izay ekeny Tompo ary ny zavatra rehetra izay avelany hihatra amintsika dia izao no tsarovy miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Manana lalana narivony izay tsy fantatsika akory ny raintsika any an-danitra hikarakarana antsika. Ireo izay manaiky ny foto-kevitra fa ny fanompoana an'Andriamanitra no ambony indrindra dia hita fa nanjavona ny zavatra nahavery hevitra ary misy lalana misosa mora eo anoloany. Noho izany, ry havako malala dia izao, matokia tahaka ny fitokiany zaza, ny fitarihan'ilay mitandrina ny tongotry ny olona masina. Raha apetantsika amin'ny lalantsika dia izy nitarika ny diantsika. Ary tsarovy mandrakariva fa miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voaantso araka ny fikasany rahateo ny zavatra rehetra misy amin'ny fiainantsika. Amen. Rainay masina tsara ny azon-danitro mbola misaotra anao fa momba anay mandrakariva ianao 100% ary mitsimbina ny hahasoanay. Ampio izay atokiny amin'izany teny fikasanao izany ka tsy hanana hiahy na amin'ny anio na amin'ny ao avy fa atsapa fa eo anilanao mandrakariva ary tsy handeha araka amin'ny herinay na ny fihevitray fa antanjy anaraka ny sitraponao hatrany. Amin'anaran'i Jesosy, amen.